Welcome to Dago News TV. Tonight's top stories are coming right up. Mbola tsara tsika jiaby. Akory le, akory laly, akory ranandria, akory sa miaramba to iroso amin'ny fakafaka politika androany avy atrany isika. Nareo ve tsy nahatsikaritra fa na koa mahatsikaritra fa lasa toy ny kilalao sy ny tantara atsehatra ny toetra raha-pirenena ankehitriny eto Madagasikara. Isan'andro zao tokoa mantsy dia tsy maintsy ahitana fifanalam-baraka eo amin'ireo samy mpitondra antsika ao ambony ao, fanatsikafona dossier maro samihafa, na eny amin'ny aino aman-jery io na eny amin'ny tambajotran sosialy samihafa, dia valalanina ny vahoaka. Ireto farany anefa dia efa mitofezaka amin'ny fiainana sarotra iainana andavanandro. Ireo mpitondra anantenaina nova kosa dia variana amin'ny ady seza sy ny ady lahy politika fotsiny. Ao koa ny andrakandrana amin'ny fitondrana an'ity Madagasikara ity. Andramana aloha ireto minisitra sy premier ministra ireto dia ho hita eo. Rehefa tsy mety dia soloina olona hafa indray. Asa nafantatry ireto minisitra voatendry ireto fa mandalo ihany izy ny eo dia mameno paosy sy mangolo-karena no ataony mandritra ny fotoana hipetrahany eo amin'io ministera io indrisy mantsy. Mba mandalova eny amin'ny tribunal eny Anosy anenareo mba manaova taratasy ao. Voalohany aloha feno milalatsara, olona milahatra hikarakara taratasy toy ny ady heloka, halatra, fisarana sy ny sisa tsy voatanisa. Misy olona tena avy lavitra mihitsy avy any ambany volo lavitra any, saingy rehefa tonga ao dia rirarira ka miverimberina ao foana isan'andro. Raha vao mamoaka vola kosa nefa atao tsolotra dia eo ihany dia vita ilay taratasy. Ao sy ny ao amin'ny ministeran'ny fananantany dia tena ministera roa, tena lo tanteraka sy maloto amin'ny resaka tsolotra. Kanefa dia Ramatoa Erinaivo sy Andriamatoa Lilison no nitondra azy voaingana teo, izay olona tena nandrandraina fatratra fa hitondra fanavaozana tokoa tamin'ity fitondrana ity. Izao indray dia mifanala baraka isan'andro eny amin'ny zotra sosialy ihany koa Baba Alban, DG-ny aviation civile de Madagasikara sy ny DAF ao amin'io aviation civile io ihany koa Andriamatoa Rajon Arvelo Risola. Zava-misy moa zany anao tena hoe Facebook, zava-misy tamin'ny Facebook zany, valio zany, anao raha tsy nanao an'izany ohatra, valio zany DG, valio anao raha tsy nangataka an'izany, arakita consommé iny satria phase administrative ndraiky phase comptable io samy manana zany ma avy any le principe sa procès-na finance publique mizara comptable ny anao efa vitainao daholo ny anao zany comptable nahita tsy nety dia tsy naleka namoaka hofa anao afaka magnazava io DG anao neny nanakinaza teto agnazava an'izany dafy mbola afaka teneny DG afaka teneny DG fiaranao io fiara miasa amy fiara-panjakana tsy mivoaka io raha ivoaka ianao dia asakasakao fa izao efa tsy mivoy vavady io tapitra tsy manam-potoana le ela be resana aminao dia GNSM ny tena fitompo koa amin'ity andro fahenina ambin'ny folo ny volana marsa enina amby roapolo sy roa arivo misy taratasy daholo regny le raha niteny zama manoratra asaky fois raha ohatra izy niteny teo hoe mezi presse nanao ohatran'ity dia manoratra za hoe sy tokony mezi presse mamoaka an'ity pour parallélisme d'effort université namoaka io lettre io dia tokony université mamaly azy manana izy vraiment personnalité morale io de droit public université dia izy zany habile mamoaka an'izany raha misy presse io tokony acte réglementaire na arrêté-ndraha raha ohatran'izany navoaka fa tsy zany ka tokony zany zany avoaka ny université fa tsy le hoe lettre ny raha dia efa misoratako daholo zany dia zay ary nalefako aminao sy nalefako amin'ny tany ny concerné azy zany anao nanakina za eto obligé na tsy maintsy hiteny za dia teneny afapo ianao mazoteny toko lasy toko vavy androany fa enina ambin'ny folo volana marsa enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny sivy latsaka fefany zao dia ambarako fa tsy mahazo mivoaka eto amin'ny ACM ny dafy teo aloha Rajon Arvelo Brizola raha mivoaka eto izy nao nihino zao hitenenany DG an'izany raha mbola miasa ianao tsy nivoaka eto
Manarak'izay lalàna andresana reto daholo ny taratasy zay resaka hafa aorinan'izay tsy misy taratasy ary tsy misy pirofo dia mitovy amin'ny tsy misy. Resaka 13e mois efa nisy taratasy nisy fiantsoana tany ambony mitovy amin'ny tsy misy. Ka veriko farany monsieur Brizola samy lehilahy lehibe tsika manaty zanao tanteraka iverina anaty birao dia soniavinao ty pasasanao repetron valy. No averiko fa zaho tanke tsy ara-dalàna monko za hisignelankineny fiara. No tsy azafady izy zaho ne mbola dafo mbola tsy teneko sécurité afaka teneny tsy mivoaka ianao afaka teneny voaka ny fiara tsy fiaranao io fiara miasy amy fiara-panjakana tsy mivoaka io raha ivoaka ianao dia asakasakao fa zao efa tsy mivoy vavady io tapitra tsy manam-potoana le ela be resana aminao anao ne napitra soratoko dia makasina dia hoana voaka ny kolonely patrika koa mango fotsiny izay milaza fa famataranandro voageja na natao sezy amin'ny loolona teo aloha avy amin'ny marotsetra no anaovan'ny filohan'ny fanavaozana eny amin'ny tanany izay famataranandro marika Rolex. Avambaraka nge izany raha izay tokoa no zava-misy sy marina. Teo ihany koa no nanalana ny ben'ny tanànana Antananarivo renivohitra Herilala dia omena ny tojo Ravalomanana indray izany Antananarivo ho tantanany. Izany hoe lovan'ny dada sy neny tompo. Efa teo Ramatolalao Ravalomanana reniny, teo koa ny rainy, dia izy koa no mandimby raha tena vonona, dia izy koa no andimby izany raha tena vonona nova sy hitondra fandrosoana marina eto amin'ity renivohitra ity moa dia arabaina sy akaherezina. Fa raha mifanohitra amin'izay kosa aleo tsy milatsaka tompo, mampalahelo ao Antananarivo. Nanontaniany mpanao gazety vahiny iray ono any ivelany ihany ny filoha teo aloha Andry Rajoelina mikasika ny toe-jaram-pirenena eto Madagasikara ankehitriny dia niomezany fotsiny ilay mpanao gazety sady nataony hoe io izy io raha mahita io sady mbola niome izy midika izany fa tena tsy araka ny nantenaindra malagasy akory ny zavatra mitsanga ankehitriny satria dia mbola niomaly ihany no miseho androany fa ny mpitondra no ny solo. Etỳ am-pamaranana dia eno araka ny vaovao farany raha tsy hoe zavatra diso angamba no hita miparitaka eny amin'ny tambajotra sosialy eny fa nanome baiko ny filohan'ny fanavaozana ny kolonely Mikaela namoaka didy ampisamborana an'ilay loholona teo aloha olony maro antsetra Andriamatoa Erika Besoa satria toa hoe izy no namoaka sy nanaparitaka ilay vaovao momba ilay famataranandro Rolex. Io famataranandro io moa araka ny voalaza sy miparitaka dia any ity olony maro antsetra ity. Izay indray no azo ambara momba ny toe-jara politika no fakafakaina androany. Mandram-peona vetivety indray tompoko.